Miteraka aretina ny finanana sakafo tsy madio eto amintsika. Tafiditra amin'izany ireo sakafo tsy misarona eny amoron-dalana rehetra eny. Eo ihany koa ireo sakafo izay tsy ao anaty vitrine mihitsy. Ireny sakafo mbola tsy masaka nefa efa simba ireny ihany koa dia atahorana tanteraka fa mety hiteraka aretina ho an'ny mpanjifa azy. Manoloana izay rehetra izay indrindra, anatanteraka fidinana ifotony ny sampandrara avy ao amin'ny BMHS sy ny polisy municipal anao fijerena akaiky sy fanentanana ho an'ireo mpivarotra ireo. Atoato zao zay dia hiara-iasa amin'izareo avy amin'ny BMHS mikasika indrindra ireo sakafo masaka izay tsy misarona tsy ara-pahasalamana zany eny amin'ny amoron-dalana eny. Eto izay atao amin'ny polisy municipal dia manentana antsika satria amin'izao fotoana zany dia efa mirongatra mihitsy zany ireo sakafo masaka eny amoron-dalana izay tsy ara-pahasalamana, zany hoe tsy misarona. Ka eto zay dia manentana ireo mpivarotra mba hanara-dalàna. Misy vitrine izy ireny teo taloha amin'izao fotoana dia efa tsy nampiasaindreo intsony. Izay dia manentana ireo mpivarotra ao anaty bazary na ivelan'ny bazary izay mivarotra ireny hazan-drano masina na hazan-drano mamy efa simba ireny. Sahala amin'izany koa ireo mpivarotra hena na hen'omby na henan-kisoa sy ny sisa izay efa simba, izay ataon'ivon'ny commune amin'ny alalan'ny BMHS, zareo tompona andraikitra ao BMHS sy ny polisy municipal dia hiara-iasa afaka fotoana fohy dia hidina sur terrain anara-maso ireo zavatra voalaza teo ireo, na ny sakafo masaka zany izay amidy tsy ara-pahasalamana na ireo sakafo manta toy ny hazan-drano sy ny hena izay amidy efa simba. Izany no natao mba hitandrona ny fahadiovan'ny sakafo sy fahasalaman'ny mpanjifa rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.